Claise tongo vavy efa miarabanao tonga soeto amin'ny RBC TV manasanao hanaraka ny velirano sy tanteraka izay nampanantenain'Andriamatoa filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara nandritra ny fampielezan-kevitra tamin'ny taona 2024 misy 10 be dia be izao izy ato. Voalohany amin'izany ny flyover Anosizato tsy vita iny zavatra iny fananganana orinasa gasikara ilay orinasa mpamokatra fiara goavana eto Madagasikara indrindra maneran'ny Afrika sy izao tontolo izao tsy tanteraka iny zavatra iny efa nandeha ny logo efa niparitaka tany amin'ny tambazotra serasera fa indrisy tsy tanteraka ilay izy 4x4 mandeha amin'ny rano sy tendrombohitra aiza ho aiza angamba izany amin'izao fotoana izao fa mbola tsy tanteraka ordinateur isam-pokotany mbola tsisy ordinateur aloha hatretiny isaky ny fokotany fa mbola ilay kahie pokotany ihany no misy amin'izao fotoana izao carnet pokotany misy code barre efa nisy tsiaritra ihany nandefa mbola tsy misy daholo aloha izany fotoana izany zavatra izany téléphérique tsy tanteraka ilay téléphérique tonga alohany raika amin'ny 3 décembre 2024 ny bus intelligent izay misa arivo izy io bus io ma zany dia saika hoe atao ao Antananarivo fa tsy tanteraka mbola tsy tonga hatramin'izao efa 2024 atsika amin'izao fotoana izao menaka 530 ny litatra amin'izao fotoana izao ny litatra ny menaka efa amin'ny 5,000 mahery vary 530 ny kilao ny vary amin'izao nefa efa anakaiky ny 530 mihitsy ary ny kapoaka puce atao amin'ny omby amin'izany fotoana zany hono dia rehefa very ny omby zany rehefa angalarin-dalo dia avy dia ilay puce zany no anaovana détection hoe ariany mahazo arivo ohatra ilay omby dia tonga ny hélicoptère miaraka amin'ny zandary sy miaramila manao fanafihan'ny dalo mitondra omby fa 110 Ambatondrazaka tao mitovy amin'ny Paris aiza ho aiza tsika ny Ambatondrazaka kopakopa tanana Tamatavy atao mitovy amin'ny Miami aiza ho aiza izay Miami le dikany Miami araka ny fanazavana izay azo moa dia hoe mifankatia sy miray tsy hanao politika intsony raha tsy vita ny RN13 io ny vina fahatelo-ambinifolo tsy fantatra vita ve izy tsy vita kopakopa tany no tsika andalovany RN13 ihany atao raika amin'ny 20 aorianantsika i Comore aloha anisany efa mandroso tsy tanteraka iny zavatra iny asina 400 milliwatt any Toliary aiza ho aiza izany zavatra zany satria dia anisany mbola mijaly Toliary amin'izao fotoana izao raha resaka herinaratra no lazaina na rano aza izany amorinasa ho an'ny tanora be dia be ny chômage amin'izao fotoana izao maro chômeur ny olo fa atahoana mazany fa fiainana daholo mampalahelo ny tanora tsy anasa maro dia maro izy ireo foanana ny sena mbola tsy foana ny sena hatreto hamboly coton de Tuléar ndrisy fa tsy tanteraka hampindrambola ny Comore itsika hampindrambola ny Comore usine éthanol usine lehibe mpanodina éthanol mbola misy 30 vina fa 20 lazaiko teo zay fa 120 tsy hijaly rano itsony ny any Antsimo elo tsy asiako resabe iny asina palais des sports ohatra ny ao Antananarivo ho any Fianaratsoa mbola ny ao ihany aloha zany ny ao asina dobo filomanosana olympia lehibe indrindra ty Afrika any Toliary parc éolien aiza ho aiza mbola tsisy 10 alina nisany building hatsangana ny hoe trano avo misy 10 alina no ajoro mbola tsy nisy efa misy ihany ny building mitsangatsangana any trano mora mbola tsy tanteraka daholo zany eny tsatra manao zavatra olona faoka atsika tsy ho mainka hanome tsiny fotsiny Diego mandroso tahaka ny Europe aiza atsika Diego any kopakopa tanana amboly Artemisia solo vary sambo 20 mitondra PPN
mbola tsy fantatro. Vidiny vania dia ho 3 heny ho izy tamin'ny 2018 zany, fa menimeny aloha mpamboly vania tao teo zay de fahatelopolo asiana terrain de foot manarapenitra isaky ny district any amin'ny faritra Antsimo, de tsy fantatra aloha na efa misy any fa zay koa mbola tsy tany Antsimo. Ampidinina 5,1 ny gony simenitra. Ny simenitra aloha tena zareo mpanamboatra trano angambany aloha anotanitsika an'izay zavatra zay Ampitombo 400 mégawatt ny herinaratra. Kopakopatanina ny délestage. Alefa amin'ny TVM manontolo ny match ny mondial. Ngamba samy naraka ny rehetrarehetra hoe nandeha daholo ve izay sa tsy. Aleotsika ihany mamaly azy de tsy teo fanomezantsiny satria tsika efa mahantra ny droit amin'ny baolina zany rera olona de tena lafo be zany. Aleo anaovana asa soa ilay vola toy izay lanena mondial. Atao autoroute 10 km avy eo ambavahadin'ny port'ny Toamasina ka hatreo Antanandava TMTV 2. Asa ngamba manahoana izy ao zay. Inona indray ny manaraka 530 parc camion izay ato eo zany hoe parc camion zany atao eo Antanandava Toamasina. Manahoana nareo any Toamasina any makasika an'izay parc camion zay. Hanondrana katsaka ny velantsika tsy ho kasaka dada manahoana zay fambolena katsaka zay maisy. Tsy mila mpamantsy vola itsontsika teo eo zay aloha de tena nirotsaka ny tobaka mihitsy ny fanampiana avy any velany Banque Mondiale sy ny sisa fanampiana Covid sy ny tariny fandraitsika tsika tsy mandavanimezana koa. Reo orinasa ny katona reo orinasa ny katona osokafana avokoa ngamba tsy fantatro aloha fa 930 mampiasa tablette tsirairay ny mpianatry ny fanjakana. Eny misy sasany ihany aloha nazo tablette fa tsy ny mpianatry ny fanjakana rehetra izany. Anafatra Big 5, girafe, zèbre sy éléphant avy any belantsika mba hisitona mpizahan-tany kobakoba-tanina ho an'ga girafy. Azo tany 1 hectara isan'ny teny tanora. Ay tena amboly vokatra ihany tanora raha izany. Anondrana vary ihany amin'ny ranomasimbe indianina i Marovoay. Manahoana itsika ny Marovoay ihany. Fanamboarana tohadrano lehibe ahafahana mampiditra rano ho an'ny tanimbary ao Marovoay. Asa ngamba efa tsisy tanimbary ritra tsony any Marovoay ihany fa mpamokatra vary sompitra Madagasikara. Atao mandroso no Senegal Madagasikara ary atomboka ao Toamasina izany. Kopakopa-tanina tsika Toamasina efa mandroso. Hôtel 2-3 hatramin'ny 5 étoiles, centre de formation professionnelle ao Ranomafana. Centre terminal lehibe indrindra aty amin'ny ranomasimbe indianina atao ao Ranomafana. Ohatrany mbola miaritry ny délestage ihany vahoaka ny Fianaratsoa. Mivosotra Hakanataranaka tsy haiko hoe ny omby rehefa vosirina tokony tsy hiteraka tsony fa dia mivosotra Hakanataranaka hono. Amboly vary ohatrina mivolo zato rivalina esy raetsy hektara ao Toliara. Amboly vary raesy hektara ao Toliara nefa Toliara dia tsisy rano mangaga zany ranitra. Kapoka manarapenitra hamarana vary ity kosa ngamba efa aresaka ny hany kosa ty fanahinina manana hany kosa zany raha ohatrany tsy nisy an'izany kosa tamin'ny velirano de atao avo 3 heny ny vidiny lavania de asiana laboratoire ny vania any Sambava. Izany hono ny velirano izay tokony ho tanteraka nandritra ny 5 taona fa misy tanteraka de misy tsy tanteraka. Tsy mora ho iaho ny manao zavatra kaoka tsika re tomboko tsy fanometsiny fa zay aloha ny vita izay no afaka naroso.